fiarovana ny tontolo iainana na dia miezaka aza ireo raha tsy hamangaika samihafa manao ny adidy masina ao an-tanindrazana dia ny famboleka zany dia nanambara ny minisitra Ramatunda Mananjara Joanita fa miekelan-trano ny rakotra voaro ny rakotra ny toerana voarakotra ala ny maromarina kokoa eto Madagasikara tsy maintsy apetraka nefa ny paikady noho izany ametrahana ireo pitsopitsony samihafa entina hiatrehana ny tranga tahaka izany araka izao fanazavana zao. 5,1 tany misy eto Madagasikara no misy ala ankehitriny araka ny nambaran-Ramatunda Mananjara Joanita, ministra ny tontolo iainana, ny ekôlôjia ary ny ala nandritra ilay atrikasa famaritana ny lahara-pahamehana ho fisorohana ny fahasimban'ny tany eto Madagasikara nitotsaina tetsy amin'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina. Zava-dehibe tokoa ny famolavolana paikady entina hiadivana amin'ny hitrangana haintany izay efa manomboka mahazo amin'ny Madagasikara toy ny izay mitranga amin'ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-7 iny amin'izao fotoana zao. Ka ao anatin'izay fandrobanana fanapotehana ny tany izay, ao anatin'izany ny doro-tanety izay mitarika any amin'ny tany gazana zany izay tsy ahitana famokarana intsony satria ao anatin'ny tanitsika no ahitana ny rehetra, ny fambolena, ny fiompiana, ny rano sy ny sisa. Ka eto zany dia hojerena miaraka inona ny ahafahantsika mandrafitra laminasa iray ahafahan'ny rehetra manaraka an'izay lamina izay document iray iraisana afahana miady amin'izany ataontsika hoe dégradation des terres, dégradation des sols izay. Nivoatra nandritra ny fotoana fa afaka enim-bolana eo dia ho voarafitra ny drafitra entina hiadivana amin'ny fahasimban'ny tany araka ny fantatra nandritra ity atrikasa ity hatrany. Mila fandraisana ndraikitra avy amin'ny tsirairay ny ady amin'ny fahasimban'ny tany. Ministera maro samihafa, fikambanana tsy miankina amin'ny sahanana ny tontolo iainana ary mpamatsy vola sy mpanohana ara-teknika no niara-nisa lahy nandray anjara tamin'ity atrikasa ity.